Izay ny fanazavany ireo mpilalao sy mpanazatra fa hoanina Andriamatoa Marcel Rakotomalala izay filohan'ny malagasy rugby dia nambarany fa afapony tenany tamin'ny dingana vitan'ny Makide Madagasikara tamin'ity fionana ity. Nambarany ihany koa izay nitondran'ny fanazavana tamin'ity androany ity ny resaka fifidianana izay tsy azo idivirana intsony fa tsy maintsy irosoana ary mety voategana zareo eto amin'ny section Antananarivo renivohitra raha toa ka tsy mbola tanteraka ny fanamboarana ireo club izay tokony hiatrika izany. Raha tsika nahita moa zany fa dia mivoaka tamin'andresy mazava tsika Madagasikara ary zava-dehibe tokoa zao amin'ny taratra hoe tsara ny fikolokoloana andreo katita kely zany izay ho relevondreo le zoky lehibe atsoatsy ary eto aho zany dia mampisogadina mihitsy hoe reo no tanorantsika tena discipliné sy tena mety tsara ny fitantanana azy zany ary na ny formation any koa raha reo ny naharitra indrindra satria efa ho 4 mois zany ny fanomanana andreo junior miadiny nyamboarany AIB zao dia tafita amin'ny vondrona 1-1 moa zany atsika malagasy zany. Raha rotona ny fahitananao Andriamatoa filoha vita tanteraka eto zany zao ny fanonanana ho an'ny fédération aiza ho aiza ny fifidianana amin'izao fotoana zao. Ireo so ampifidianana mihitsy tsika fa ny mbola olana kely zany dia ho an'ny section Antananarivo renivohitra izay tsy mbola navita an'le structuration foana hatramin'izao ny club any ka mety ho voadigana hiantona ngamba ny Antananarivo renivohitra raha ohatra ka tena izay jerena akaiky satria tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana nefany tsy maintsy koa vitan'le structuration zany rehetrarehetra zany dia iona amin'ny zareo tompona ndraiky eo amin'ny ministera ny fanatanjahantena zany izay sady iona ihany koa ivorian'ny zareo amin'ny ministera ny fanatanjahantena hoe ampiarahana izy fotoana raikitra mihitsy zany ny fifidianana ho an'ny izay manao fifidianana rehetrarehetra taorinan'ny Jeux olympiques iny. Zay zany ny resaka tamin'ny tale général ny sport tasina natrika ny match izay nionana farany tamin'ny Rwanda teo izy.